Faly miarabanao indray ao anatin'izao fandarana 7 andro miaraka amin'i Kristy izao. Sao tsika androany dia hijery manokana ny toko 7 amin'ny boky ny teo amin'i Kristy izay mitondra lohateny hoe fifaliana ao amin'ny tompo. Fifaliana ao amin'ny tompo. Mialohan'izay dia andeha anasanao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra makasitraka mideranao zahay satria menao ty fotoana ity indray izay ahafahanay miaino, mijery izao fandarana manokana izao. Tompo malalo, ankehitriny raha hijery manokana ny lohateny izay fifaliana ao aminao izahay ka anohy ny fijerena izany dia mangataka ny fanainao masina mba ao aminay ary aoka izany fanainao masina izany no nazava aminay izay tianao ambara sy tarika anay andray fanapahan-kevitra araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fifaliana ao amin'ny tompo. Ny toin'izany no hojerentsika satria teo aloha isika dia efa nijery ny apahany voalohany. Ka ahoana moa ny amin'izany hoe fifaliana ao amin'ny tompo. Raha jerentsika ao amin'ny Filipianina toko 4, andininy 4. Filipianina toko 4, andininy 4 dia misy an'izao teny izao manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Maro tokoa ry havana ny zavatra izay manala izany fifaliana izany, tsy hoe ao amin'ny fiainantsika, tsy ho ao anatintsika. Kanefa ireny zavatra mitranga maro ireny dia mety ahatonga antsika ho kivy ka tsy hanam-pifaliana. Fanontaniana mipetraka ary dia hoe inavy ireo zavatra mety tsy ampifaly antsika ary mety tsy hatateraka ilay teny ny soratra masina teo eo amin'ny fiainantsika. Ao anatin'ny paragrafy izay hovakiny dia andeha ho jerentsika hoe inavy ireo apahany izay mety ahatonga antsika tsy hanam-pifaliana. Ny voalohany dia izao. Ny zavatra mety ahatonga antsika tsy hanam-pifaliana dia ny fahatsiarovana ny ratsy izay lasa teo aloha. Betsaka tokoa ny zavatra mitranga teo aloha tamin'ny fiainantsika tamin'ny lasa tany. Misy izy ireny mahafinaritra ary misy izy ireny zavatra mahakivy, mety olana, mety zavatra izay nahatonga anao hamoifo mihitsy azy. Ka ny fomba ary ny fotoana izay ahatsiarovantsika an'ireny dia mety ahatonga antsika tsy hanam-pifaliana. Zao mantsy ny voasoratra ao amin'ny pejy 730 hoy izy manao hoe tsy endry ny manangona ireo fahatsiarovana mampalahelo ny amin'ny toe-piainana tamin'ny lasa, ny eloka sy ny fahadisom-panantenana tamin'izany, ka iresaka sy iory ny amin'izany, ambara-pahatonga antsika ho latsaka amin'ny famoizam-po. Feno aizina ny fanankivy fa manampina ny fahazavan'Andriamanitra tsy hiditra ao am-pony sady manaloka amin'ny alalan'ny hafa ihany koa. Ry havana, ny fahatsiarovantsika ireny zavatra ratsy nitranga tamintsika tamin'ny lasa ireny mandrakariva dia mahatonga antsika tsy hatateraka ilay hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Misy zavatra anankiray koa izay mahatonga antsika tsy hanam-pifaliana dia tsy inona izany fa ny fisalasalantsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Matetika dia misalasala isika hoe izaho ve dia mbola tian'Andriamanitra, izay za tahaka an'izao ve dia mbola akasitrahan'Andriamanitra, ary izay fitiavan'Andriamanitra izay atobany amintsika isan'andro maimaim-poana izay dia mety hisalasalany amin'izay isika raha toka mihevitena ho tsy tian'Andriamanitra. Zao mantsy ny voasoratra ihany ao amin'ny paragrafy voalohany ao amin'ny pejy 430 manao hoe raha toa misalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika ka tsy mahatoky ny teny fikasany dia manala baraka azy isika sady mampalahelo ny fanahy masina. Voalaza teo fa anisany manala baraka an'Andriamanitra ary mampalahelo ny fanahy masina ny fisalasalantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Noho izany anisany zavatra mahakivy atsika izany fisalasalantsika hoe tsika ve tian'Andriamanitra satria
rehefa malahelo ny fanamasina dia malahelo miaraka amin'izay ihany koa isika satria ny fanain'andriamanitra dia ao anatintsika. Ny zavatra anankiray fahatelo izay mety tonga antsika tsy hanam-pifaliana ihany koa dia ny mety ireo fitsapana, mety ireo fakapanahy, mety ireo fahalavona izay malaky mahazo atsika eo amin'ny fiainana, ka mety mihevitena homeloka mihitsy aza isika manoloana ireny fitsapana na fakapanahy na fahalavona izay mahazo atsika ireny. Ka rehefa manamelo tena isika dia tsy hanam-pifaliana mandrakariva satria ny saintsika dia any amin'ireny foana dia lasa kivy lalandava eny isika. Ny fanontaniana faharoa dia izao: inona ary zany ny atao mba hisian'ny fifaliana ao anatintsika mandrakariva? Inona ny zavatra tokony ataontsika? Ny voalohany dia izao: ny fijerenan'i Jesosy, ny fibanjinana ny Kristy. Izay ny zava-dehibe indrindra ary izay no fototra indrindra izay ananantsika fifaliana. Raha ao anatintsika Kristy dia Kristy no manatanteraka ny fifaliana izy ao anatintsika, ka na dia ao anatin'ny fahoriana aza isika, na dia ao anatin'ny olana aza isika, na dia ao anatin'ny mety zavatra sarotra atrehina aza isika eo amin'ny fiainana, dia ny fibanjinana na fijerenan'i Jesosy dia anisany fototra ampisy fifaliana eo amin'ny fiainantsika. Izao no voasoratra ao amin'ny pejy 730 hoy izy manao hoe: aoka angonitsika atao ampehezana ny fanomeza toko-pitiavana mba azahoantsika mijery zany lalandava. Ny zanak'Andriamanitra nandao ny seza fiandrianany rainy ny tafinofo mba azony mamonjy ny olombelona amin'ny herin'ny Satany, ny fandresena nataony ho antsika ka namoany ny lanitra ho an'olombelona sy ny nampahitany antsika ny toerana izay nasehon'Andriamanitra ny voninahiny. Ny zanak'olombelona lavo nasandratra avy tamin'ny lavaky ny faherezana izay nandeha tehana ny ota ka nampiraisina indray tamin'ilay Andriamanitra tsy manapetra, ary rehefa niaritra ny fitsapana tamin'ny alalan'ny finoana ny mpanavitra dia nampitafiana ny fahamarinan'i Kristy ka nasandratra eo amin'ny seza fiandrianana. Izany no sary tian'Andriamanitra ho banjintsika. Manam-pifaliana isika, maniry ao anatintsika ny fifaliana raha mijery nambanjina ny sary, zany hoe ny fiainan'i Kristy izay namonjy atsika isika. Nanomboka tamin'izy tonga nofo, nampijaliana maty ho atsika, nitondra ny fahotantsika tany am-pasana, nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana ary mandresy ireo olana maro isan-karazany teo amin'ny fiainana, niakatra ho any an-danitra ary ho avy indray andray atsika ho any aminy. Rehefa izay ny banjintsika dia anana fifaliana isika. Rehefa izay no diniantsika sy jerentsika mandrakariva, na dia ao anatin'ny olana izay saro-bahana aza, dia anana fifaliana isika. Ny zavatra faharoa izay afaka ataontsika mba hananantsika fifaliana dia ny tsy fahakiviana, na dia eo aza ireo fitsapana sy fizahan-toetra ary fakapanahy na fahalemena izay mahazo atsika. Azakivy ny amin'ireny zavatra rehetra ireny, fa ny fahakiviana dia mitarika tsy fifaliana eo amin'ny fiainana. Fa rehefa tsy kivy isika dia manome hery ho atsika izany tsy fahakiviana izany. Izao ny voasoratra ao amin'ny pejy 430 hoy izy hoe: raha makafana ianao Satana, aza mamoaka teny fisalasalana na fahakiviana, na dia indray mbava akory aza. Aza mamoaka teny fisalasalana na fahakiviana, na dia indray mbava aza, raha makafana Satana ny amin'ireny fahakiviana ireny. Noho izany azakivy ny amin'ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainana dia hifaly mandrakariva isika. Ny zavatra fahatelo izay mety ananantsika fifaliana mandrakariva dia ny mivavaka. Zava-dehibe ny fivavahana, zava-dehibe ny firaisana amin'Andriamanitra, satria izany fivavahana izany no azahoantsika hery amin'Andriamanitra, ka na dia misy aza ny zavatra izay mandavo atsika manala ireo fifaliantsika, dia ny fivavahana dia manome atsika hery afahantsika mizaka ireny rehetra ireny. Izao ny voasoratra hoe: samy hiara-ny fitsapana avokoa ny olona rehetra ao amin'ny fahoriana sarotra entina sy fakapanahy sarotra toerina, aza milaza ny manjoanao amin'ny olombelona mety tahaka anao, fa ento amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana ny zavatra rehetra. Matetika isika rehefa misy zavatra mahazo dia tonga dia miazakazaka manantona ny olombelona tahaka atsika aloha, dia mitady vahaolana isika. Dia rehefa tsy mahita vahaolana isika
dia ny fomba fitentsika amin'izao dia hoe tsy nisy afa-tsy vavaka sisa ny natao dia izay vo nivany olana raha izay fiteny izay ry havana dia ohatrany hoe natao ambokambon-javatra natao sisa ny vavaka kanefa ny vavaka no tokony atao voalohany dia avy eo Andriamanitra mitady ny fomba izay mahanazy eny mety ampiasa olona izy ny olana izay mahazo atsika ry havana anisan'ny fomba izay ahatonga atsika hanana fifaliana ny vavaka ary aza atao farany fa atao voalohany eo amin'ny fiainantsika ny vavaka ninenina mahazo atsika ny farany havana ny farany izay mety ananantsika fifaliana eo amin'ny fiainana dia izao ny manao tahaka an' Jesosy ny manahaka ny Kristy amin'ny toe-javatra mitranga rehetra eo amin'ny fiainana ahoana moa inona moa no nataon'i Jesosy inona no tokony anahafantsika ny Kristy tadio fa Jesosy Kristy na dia voateraka izy dia efa nisy olana teo amin'ny fiainana misy olana izay mety tsy tokony ananana fifaliana kory aza kanefa na dia izany aza nandritry ny androm-piainan'iray manontolo na dia teo ary ireo zavatra mahakivy iray manontolo dia tsy navelany ho hitanizaniza ny fahakiviany tsy navelany ho hitanizaniza ny tsy fifaliana fa ny fifaliana mandrakariva no nasehony tamin'ireo olona manodidina azy tao Getsemane ohatra nesoriny ary navelany lavitra mihitsy ireo mpianatra izay izy voanory tery lavitavitra teo amin'ny 100 metatra teo eo ry havana tsy navelan'i Jesosy ho hitanizaniza ny fahakiviana ny tsy fifaliana izay no tokony anahafantsika ny Kristy mety misy zavatra mahakivy eo amin'ny fiainantsika mety misy zavatra izay mahavoadona antsika aza vela ho hitanizaniza fa aoka ianao sy Andriamanitra irery any no ifampiresaka ary no ifanakalo-hevitra ny amin'ny fahakiviana izay azo anao hoy izy mantsy ao amin'ny pejy fa 4:30 manao hoe voalaza matetika fa nitomany Jesosy nefa tsy nisy nalala azy honitsika na oviana lehilahy ory sady zatra fahoriana tokoa ny mpamonjy atsika satria no voany tamin'izay rehetra nanjoa ny olombelona ny fony nefa na dia fandavan-tena aza ny fiainany ka voaloky ny fangirifiriana sy ny fikarakarana dia tsy mba voatsindry sy torokosa ny fanahiny tsy nisy mariky ny dia-pahoriana na fimondromonjonana ny endriny ka feno fiononam-po sy fiadanana lalandava loharanym-piainana ny fony ka nataiza nalehany dia nitondra fitsaharana sy fiadanana ary fifaliana sy firavoravona izy ry havana na ninona na inona mitranga teo aminy nataiza alehany izy teo ary na oviana na dia tokony hokivy aza izy dia tsy nisy mariky ny dia-pahoriana teo mendriny nasehon'ny olona fa naleony nitokana isa maraina isakariva niaraka tamin'Andriamanitra dia teo izy no nilaza izany fahakiviana izany tamin'Andriamanitra izany no fomba tsara izay tokony hiatrehantsika ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainantsika ny tokosy andininy farany izay hovakintsika amin'ny tianantsika azy dia izay voasoratra ao amin'ny Tesalonika voalohany toko 5 andininy 4:12 7:12 8:12 Tesalonika voalohany toko 5 andininy 4:12 7:12 8:12 izay mivaky tahaka izao manao hoe mifalia mandrakariva mivavaka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo maro betsaka ireo zava-mitrango eo amin'ny fiainantsika izay mety anongotra mety anala ireo fifaliana eo amin'ny fiainantsika kanefa na izany na tsy izany tsarovy fa Jesosy Kristy ilay fototry ny fifaliana dia milaza amintsika hoe mifalia mandrakariva mivavah ka aza mitsahatra ary ninona zavatra mitrango eo amin'ny fiainana dia isory Andriamanitra fa navela nitranga ireny satria hitany fa mahasoa antsika araka ny fijerin'Andriamanitra eny mety tsy hahasoa antsika araka ny fijerintsika fa ny fijerin'Andriamanitra antsika dia fijery mpitiavana mandrakizay izay hitiavany antsika dia ny fiaviny antsika ihany koa dia hevitra izay ahatonga antsika fiadanana fa tsy loza Andriamanitra no hitahantsika amen iaraka hivavaka isika
Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, maro tokoa ireo zavatra misy, zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay izay mety anala tanteraka ny fifaliana ao anatinay ka ahatonga anay ho kivo mandrakariva, mety ahatonga anay amoy fo mihitsy izany. Tompo malalo, maro izy ireo, ary amin'ny maha-olombelona anay izay mpanota dia mety hitarika anay ho any amin'ny fahaverezana izany. Tompo malalo, ankehitriny anefa androany ianao dia niteny taminay ny tsy tokony akivy anay. Tompo, ampio zahay ahatsiaro ireo vahaolana izay vao norenesinay teo, ka ampio zahay mba hibanjina anao mandrakariva, ampio zahay mba tsy ho kivy ary hivavaka sy faly mandrakariva ao aminao. Tompo malalo, ny fanainao masina no andrandrainay mba ao anatinay hitarika anay, ary ampio zahay mba anaiky ho tare ny fanainao masina mba hanampifaliana mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ny anonanay izany vavaka izany. Amen. Dia izay indray zany ny androany, koa dia mametraka ny mandra-peona ho antsika rehetra. Andriamanitra ny hita sy hiaro antsika ary ny fifaliana ho antsika mandrakizay. Mandra-peona tompoko.